mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiramba tsika lavako malalatra tety talata fahatelo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky Isaiah-paminany. Isaia toko 7:20 andiny 9:20 ka hatramin'ny andiny 9:20. Isaia toko 7:20 andiny 9:20 ka hatramin'ny andiny 9:20. Aminaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah izay manao ny lalana eny amin'ny ranomasina sy lalakale eny amin'ny rano manonja, izay mamoaka ny kalesy sy ny soavaly, ny miaramila sy ny lehilahy mahery, miara-mandry avokoa izy ka tsy arina intsony. Mitsilopilopy izy ka dia maty toy ny jiro, aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro izahay efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy alala izany va ianareo? Eny, any anefitra no anaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asikony. Dia anome voninahitra ahy ny biby sy ny ambody ary no sitrisa, satria manisy rano any anefitra, siony any amin'ny tany lao aho Jehovah. Amin'ny sotroina ny oloko dia ilay voafidiko, izay olona noforoniko ahy izao no hanambara ny fiderana, fa sasatra amiko ianao ry Israely. Tsy nitondranao ny zanako ny fanatitra doranao aho, nanomenao voninahitra tamin'ny fanatitra aho. Tsy nampahavesatra anao tamin'ny fanatitra, na nanasatra anao tamin'ny titikazo manopofona. Tsy nandovy volana midy verimanitra ho ahy ianao, na nahavoky ahy tamin'ny saboran'ny fanatitra aho, fa nampahavesatra ahy tamin'ny fahotanao kosa ianao, sy nanasatra ahy tamin'ny elokao. Izaho dia izao no mamono fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ampatsiarovy avy ka avy isika ifandahatra. Alaro ary ny teninao mba ahitana izay mahamarina anao. Ny razambenao voalohany indrindra dia efa nanota, ary ireny mpanalalana aminao efa niodina tamiko. Koa izany no nanaovako ny mpanapaka masina ho tsy masina, sy nanolorako ny Jakoba ho fandrianana ary Israely ho ratsa. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny fampanantenana ry havana ity Isaia toko 7:20 ity. Teny fampanantenana, saingy teny fampanantenana tsy mahazatra ny sofin'ny testamenta taloha, fa mahazatra kosa ny sofin'ny mpiain'ny testamenta vaovao. Andriamanitra amin'ity Isaia ity dia izao: Andriamanitra tsy topoina amin'ny alalan'ny fomba hita maso. Testamenta taloha izay notezaina na zanak'Israely notezaina fa sary-piaro amin'ny fanatitra Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny Malaky toko 7 io, hitantsika hatrany amin'ny bokin'ny Levitikosy io, fa sary-piaro amin'ny fanatitra Andriamanitra. Ary nitaka izany mihitsy ho atao amin'Andriamanitra. Fa amin'ity bokin'ny Isaiah-paminany ity dia asehony fa tsy nahafaly an'Andriamanitra ny fanatitra nataony zanak'Israely. Manomboka any amin'ny Isaia toko 2 io. Hoy izy manao hoe: nanasatra ahy ianareo. Nanasatra ahy ianareo manasa ny zanak'Israely izany. Nareo sasatra amiko araka ny fiteninareo. Manasa zanak'Israely hoe nareo sasatra amiko satria no heverinareo fa Andriamanitra mitaky aminareo aho, dia sasatra amiko ianareo. Fa raha ny tena marina dia izao: zany sasatra aminareo satria mavesatra ny eloka. Raha ravako malala tokoa isika dia mihevitra hoe sasatra amin'Andriamanitra. Raha mihevitra isika hoe manavesatra antsika ilay fanompoana, dia mitentsika hoe sasatra izay na tsy mivantana amin'Andriamanitra ary.
de asehontsika rehefa toy ny manasatra atsika ny fivavahana, toy ny manasatra atsika ny fivavahana hoe aiza ve de tsy maintsy anokana fotoana makina soatra masina ve, de aiza ve de anokana fotoana tokony angonana ve, nefa ny olona mandeha manao fitsangatsanganana ny alahady, ny olona matoro maraina ny alahady, de mbola anokana fotoana iangonana ndray ve, de mbola anao adidy ve, de mbola andovola amin'ny fiangonana ve, de mbola anao latsakemiko isan-karazany amina fikambanana anaty fiangonana ve, toa manasatra zany asan'Andriamanitra zany. Ary manakariva de izay ny fiteny na tsy mivantana ary tsy tenentsika amin'Andriamanitra zany, saingy Andriamanitra mahita ny ao am-pontsika amin'ny fiferotanaina ndraindray, na amin'ny fotoana io, na amina fandanina io, na amin'inona na amin'inona, de ndraindray to tsy mivantana tsika no miresaka amin'Andriamanitra hoe toa manasatra izy zany. Rehefa tsy ataotsika amin'ny fitiavana le izy de efa hita mafesatra zay. Rehefa raisitsika ho adidy fa tsy fitiavana de zao mahatsiaro hoe mavesatra zay. De hoy ny tompo eto manao hoe ohatrany hoe sasatrampoka ianareo, nefa raha ny tena marina hoy ny tompo de zao, tena nitondra zanak'olo natao fanatitra ho toana tokoa va ianareo? Zany hoe tena nataonareo tokoa ve le fanatitra? Tena nomenareo voninahitra ve tam'ilay fanatitra? Zany hoe nanao fanatitra ihany ny zanak'Israely, nanao fanatitra ihany ny Joda, saingy fanatitra tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Nahoana tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra lay zavatra natao? Satria tsy natao tamin'ny fitiavana, satria natao hoe atao tika atao amin'ny tahotra, hoe sao de bedin'Andriamanitra, sao de tsy mahazo fitahiana, sao de sy ny sisa rehetra, lay sao de nameno de zao tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra. Fa manome voninahitra n'Andriamanitra lay fanatitra atao, lay asa atao rehefa atao amin'ny fitiavana, atao hoe ity Andriamanitra ataoko ty fanontony ty, ataoko ty zavatra asainao atao ty, tsy hoe satria matahotra anao azy zay vemotsy atahoran'Andriamanitra isika, fa tsy ny manompo an'Andriamanitra mitahotra ny tadiavin'Andriamanitra, fa ny manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana. De tsy manome voninahitra n'Andriamanitra zay manompo an'Andriamanitra mitahotra, fa zary toy ny miaramila manao corvée, na toy ny mpanompo manao corvée, ka ny fanompoan'Andriamanitra tsy corvée akory, tsy maintsy atao, fa zavatra atao ankalalahana sy ampitiavana. Toy izy manao hoe za nge tsy nampafezitra anao tamin'ny fanatitra andininy 17 na nanasatra anao tamin'ny didikazo manimpofona, satria Andriamanitra de miteny amin'ny zanak'Israely manao hoe zao ange tany amin'ny fahababony nareo, nga moa tany amin'ny fahababona nisy didikazo manitra, nga moa tany amin'ny fahababona nisy fanatitra tahaka an'izao tamin'ny testamenta taloha, tsy nanasatra anareo tamin'izany aho. Ary asehony manao hoe tsy nandovolana mity verimanitra ho ahy ianareo, na nahavoky ahy tamin'ny saborany fanatitrareo. Ravako malala eto Andriamanitra de mitodika amin'ny zanak'Israely ary mitodika amin'ny fiangonana hoe io Andriamanitra tompontsika io de Andriamanitra tompona amin'ny fitiavana, tsy ny fombafomba mpivavahana akory ny voalohany mahamaika an'Andriamanitra, fa ny fo. Ary io no mahatonga ny Davidy, mahatonga ny mpanao salamo ny teny manao hoe raha fanatitra hodorana ny sitrakao nataoko ihany zany, fa ny fanahy torotoro sy mangorakoraka zay ny sitrakao, zay tsy mba ataonao tsinitsinina. Ravako malala tsy hoe tsy ilaina akory ny fombafomba mpivavahana na ny fanaovana ny adidy, tena ilaina. Tsy tsika mihitsy ny laza tsy mila zany tsika kristiana na tsika protestanta, tena ilaina zany, fa izany rehetra zany conséquence, vokatra, fa ny zava-dehibe de izao la isika manatora n'Andriamanitra amin'ny fitiavana. De ihany andiny 15 de hoy ny tompo, izaho da izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako. Ary io rehefa ko malala ny mahafahasoavana ny fahasoavana. Aty amin'ny testamenta taloha de fa hita le fahasoavana, vonon'Andriamanitra ny fahadisoan'ny zanak'Israely, vonon'Andriamanitra ny eloko ny zanak'Israely, zanak'Israely zay mihevitra fa hoe manasatra azy Andriamanitra, zanak'Israely zay tenenin'ny tompo manao hoe manasatra anareo,
to izy manao hoe kanefa ho vonoky ny fahotanareo noho ny amin'ny tenako tsy noho ny amin'ny zanak'Israely nahazoantsika famelan-kelo kriavako malala tsy noho ny amin'ny nataotsika na ny tsy nataotsika fa noho ny amin'ny tompo rehefa migadina ao anatin'io fiangonan'Andriamanitra io ianao miangona ny alahady voalohany amin'ny taona miangona amin'ny alahady faharoa amin'ny taona miangona amin'ny andavanandro inona ny tokony ho tsaronao eo anoloanan'io altaran'Andriamanitra io inona ny tokony ho tsaronao eo anoloanan'io azo fijaliany Kristy mivandravandra eo anoloanany eo amin'ny fiangonana io baiboly mivelatra eo amin'ny fiangonanao inona ny tokony ho tsaronao ny voalohany tokony ho tsaronao dia zao tsy zay nataonao tamin'Andriamanitra zay ny dikany eo andininy 7:20 tsy nataonao tamin'Andriamanitra akory ny tokony ho tsaronao voalohany hoe ka zangy Andriamanitra nanao fanatitra ka zangy Andriamanitra nitondra saborana fanatitra zangy tsy zay nataonao ny tsaronao amin'ny tranon'Andriamanitra voalohany indrindra tsy zay nataonao zangy Andriamanitra nahavita be zangy Andriamanitra namaky baiboly 1:10 miotana zangy Andriamanitra efa nibebaka zangy Andriamanitra efa nifady alina zangy Andriamanitra efa tsy zany ny voalohany tsaronao amin'ny tranon'Andriamanitra tsy zay ny mamaky an'Andriamanitra ny mamaky an'Andriamanitra tsy zay nataonao ho azy akory satria ny teniny manao hoe manasatra anareo tsy zay nataontsika ao an'Andriamanitra ny voalohany tsarona ao amin'ny tranon'Andriamanitra fa raha zay nataontsika ao an'Andriamanitra ny tsarona ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia zao mirehare isika ary heverintsika fa atsika mihitsy aza na ny fitaovam-pivavahana heverintsika fa atsika mihitsy aza ny zavatra rehetra atao anatin'ilay fiangonana na ny fanompona anatin'ny fiangonana raha zay nataontsika ao an'Andriamanitra no indraindrayntsika sy ho tsaroantsika ao anatin'ny tranon'Andriamanitra dia atsika zany io fitaovam-pivavahana io atsika zany io fotoana io kanefa itsy atsika rehefa atsika io dia tsy manatsika ao Andriamanitra fa raha tianao anatrehan'Andriamanitra an'io dia zao aza heverina ho anao samyrery io ka mahasaro-piaro anao edina voninahitra edina toerana mahasarotiny atsy mahasarotiny aro an'Andriamanitra io fitaovam-pivavahana io noho zany dia zao tsy zay nataonao akory no tsaronao tsy hoe maivana akory zay nataonao sanatria ny vava fa melony zavatra rehetra dia zao tsy zay nataonao ny tsaronao voalohany tsy zay tsy nataonao koa no za Andriamanitra tonga ato amin'ity tranonao ty dia menatra fa tsy mba nanao na inona mihitsy aho menatra fa sa tsy mba nitondra fanatitra menatra fa mpanota menatra fa tsy mendrika tsy zay tsy nataonao koa no tsaronao hoe za dia tsy mba nanao ninina mihitsy Andriamanitra tsy zay tsy nataonao koa no tsaronao fa raha zay tsy nataonao koa no tsaronao dia zao tsy afaka mitraka mijegan'Andriamanitra akory ianao raha ohatra ka zay tsy nataonao no tsaroana dia zao olona resy makao amin'ny tranon'Andriamanitra raha zay tsy nataonao no tanysaina ao anaty fiangonana hoe inona koa zay ianao tsy manao adidy tsy mavity inina raha zay tsy nataonao no tsaroana anaty fitaovam-pivavahana dia zao olona resy no minarika amin'ny fitaovam-pivavahana ka Andriamanitra tsy mandray ny vavaky ny olona resy tsy zay nataonao zany natao zava-dehibe amin'ny fiangonana raha migadona miangona ianao tombo avao raha mivavaka mideran'Andriamanitra ianao amin'ny voalohany taona dia zao aza zay nataonao tamin'ny taona lasa ny voalohany tsaroana eo na zay tsy nataonao koa tamin'iny taona iny kanefa tokony natao fa inona ny tsaroana no tsaronao zay nataon'Andriamanitra ao anao zay ny voalohany tsaronao amin'ny tranon'Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra ao anao aloha ny voalohany Andriamanitra niantso anao ao amin'ny fiangonana io Andriamanitra nanasa anao ao amin'ny fiangonana azadona mandika teny hoe vocation vocare dia fanasana masina amin'ny teny latinina ny vocare dia fanasana masina midikany hoe culte na fitaovam-pivavahana dia fanasana antso fandrenesana fanasana invitation no zany dia izao rehefa tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra io ianao dia tsy adio fa invité olona nasain'Andriamanitra ary olona nasain'Andriamanitra dia zao zay nataon'Andriamanitra ny tsaronao ao amin'ny tranon'Andriamanitra io tsy zay mahampanota anao ny voalohany mahamaiky an'Andriamanitra eo fa ny mahafamindram-po ny mahafahasoavana mahafitiavana azy zay io teneny amin'ny 5:20 ampaherezana anao manao hoe izao dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako tsy noho ny amin'izay nataonao na noho ny amin'izay tsy nataonao fa noho ny amin'ny tenako i Andriamanitra zay mahafahasoavana azy tonga ho am-piangonana zany anao hivavaka revako malala ny voalohany rehetra dia zao ny tian'Andriamanitra ho tsaronao dia zao hoe inona moa no nataon'Andriamanitra ao anao toy ny filaza amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany manao hoe ny fo maraina koa anikarakara anao
naniraka mpaminany anytaizanao ary mihoatra noho zany nandefa ny zanako lahy tokana hamonjy ianao tamy krismasy, hamonjy ianao tamy paska. Afaka malala vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, tsy hoe nanao zavatra betsaka ho an'Andriamanitra, afaka manao zavatra betsaka ho an'Andriamanitra isika satria voavela heloka, afaka manompo ampifaliana mitera sy mizahatra maro samihafa ataontsika anatin'ny fiangonana isika satria voavela heloka. Eo amin'ny famelan-keloka ka ny manompoka ny fanompona, tsy manompo tsika mbo voavela heloka fa navela heloka tsika dia afaka manompo, namindran'Andriamanitra fo isika dia afaka manompo. Ary rehefa tsapanao zay famindrampon'Andriamanitra izay dia tsy eta mavesatra aminao itsony ny fanompona, tsy eta mavesatra aminao Andriamanitra, tsy eta mavesatra aminao na inona na inona rehefa tena tsapanao ny famindrampon'Andriamanitra. Ary io mahatonga mipôry ny teny ie manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ahy, toy izao anoho ny fahasoavan'Andriamanitra fa izaho dia mpanota lohan'ny mpanota. Ny afako malala men'Andriamanitra taona vaovao ianao, manome toky izy fa hamafa ny fahadisoanao, hamafa ny tsy nety rehetra zay nataonao na zay nataonao tsy na zay nataonao tamin'ny fanahiniana koa. Azay no amafisiny amin'ny andiny 7:20 manao hoe aza mahatsiaro ny lasa ianao. Inona le lasa tsy tsaroana? Lay lasa tsy tokony ho tsaroana, le lasa le taloha tsy tokony ho sainina de zao lay fiheverana an'Andriamanitra ho lavitra ny teny, ka ny tena samy rery no milanja ny fahotana, na ny tena samy rery no miezaka hanao ny marina. De ny tompo manao hoe aza tsaroana tsony zany, fa indro hanao zava-baovao, hanao zava-baovao. 20 izaho Jehovah efa hanao zava-baovao ko ankehitriny de efa miposaka zany, tsy alazo zany va ianao. Zava-baovao no ampanantinain'ny tompo anao amin'ny tontolo 2024 ity, raha ity mofinaina ny menanao ity nijerena an'io mofinaina an'io talata, manome toky Andriamanitra fa hanao zava-baovao, zava-baovao manomboka amin'ny fanekeny fanamela ny fahadisoanao rehetra izy zay nataonao tamin'ny taona lasa. Avako malalo raha isoanao zany teny famelan-keloka tolotromtombo zany manao hoe noho ny amin'ny tenako sa Andriamanitra dia mamela heloka anao, noho ny amin'ny tenan'Andriamanitra tsotra fotsiny zao, tsy hoe noho ny amin'ny fihetsikaao na noho ny amin'ny fibebahanao na noho ny amin'ny fanamarinanao tena na noho ny fahaizanao mivavaka na noho ny fiaretatoronao ninninina ataonao zany satria tokony ataonao fotsiny, fa tsy zany rehetra zany akorona afaka anao tamin'ny fahotana fa noho ny amin'Andriamanitra irery ihany zay mahafahasoavana azy. Tsy niankina tamin'ny toetratsika ka le famelan-keloka ny men'Andriamanitra tsika fa niankina tamin'izy Andriamanitra irery ihany. Zay mahafahasoavana ny fahasoavana, tsy niankina tamiko matoa voavela heloka, tsy niankina taminao matoa anao tonga kristiana, fa niankina tamin'io Andriamanitra rery io ihany. Ary rehefa takatrao zay hoe za tompo tonga ohatran'izao, tonga kristiana, velona trapamonjena de zao faly ianao ny hanompo an'Andriamanitra, faly ianao ny hanoka tena ho an'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe aza mitady hevitra namarinanao ny tenanao anatrehan'Andriamanitra itsony fa zao efa navelan'Andriamanitra ny helokao. Aza mitady fanamarina tena tsy arotsony fa efa navelan'Andriamanitra iny. Raiso amin'ny finoana hoe no fafan'Andriamanitra ny heloka sy ny fahadisoanao no ny amin'ny Jesoa zay nataonao tamin'ny taona lasa iny. De tiany kosa ianao hanana fiainana vaovao manomboka amin'izao taona vaovao zao. De reto ary ny tian'ny tompo, hanomboanao zany fiainana vaovao zany. Ny voalohany indrindra de zao ny finoana fa io Andriamanitra io de Andriamanitra mpamela heloka ary miaraka aminao. Zay ny fiainam-baovao tian'ny tompo iainanao amin'ity taona vaovao ty hoe navela heloka ary ny Andriamanitra de Andriamanitra miaraka amiko, tsy manary aho, tsy mba manao tazan-davitra, tsy mba Andriamanitra pitaky amiko fa Andriamanitra mpanome, tsy mba Andriamanitra zay eta mavesatra ho aho fa Andriamanitra mibaby sy mitrotro aho. Zany ny Andriamanitra revako malala, ny fanompona ho an'Andriamanitra tsy eta mavesatra ho anao mihitsy.
ianao ny entanao an'andriamanitra fa tsy andriamanitra ny entanao. Zay ilainao amin'ny fanomporan'andriamanitra omeny ianao io, zay ilainao amin'ny fanomporan'andriamanitra izy ihany no anomenao an'izany. Fa zay eritreretina hoe zay ilain'andriamanitra amin'ny fanomporanao de ianao no manome an'izany, tsia. Omen'andriamanitra anao zay ilainao amin'ny fanompona azy, na fahasalamana io, na volo, na fotoana io, fa izao matoky hiaraka amin'andriamanitra, ny andriamanitra ao miaraka aminao. Fa ny faharoa de izao, fiainam-baovao tian'ny tompo ao an-tsainanao de izao, ny andriamanitra ao de andriamanitra mahay zavatra rehetra, tsy voasaka na inona rehefa miasa. Ndiny ny 24, Jehova zay manao ny lalana eny amin'ny ranomasina, lalan-kale eny amin'ny rano manonja, mamoaka ny kale sy ny soavaly, ary tonga manome voninahitra aho Jehova ny biby ty manisy rano any anefitra, manisy olo eny amin'ny tany lao. Ny andriamanitra ao, andriamanitra mahay zavatra rehetra. Sa andriamanitra mahay zavatra rehetra zany, andriamanitra tsy mety ho tapitala-kale, andriamanitra tsy azo sakanana ny heriny sy ny fahefany. Zay no andriamanitra manaiky-araka aminao amin'ity taona vaovao ty. Azay ny dika ny azo fijalian'i Jesoa io. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de niteny fiadanana. Rehefa nambona tao amin'ny azo fijalian'i Jesoa, tritra ny efitra lamba. Zany hoe tsy misy intsony zavatra manakana ny azo fijalian'i Kristy ho fahasambarana ao anao. Afaka malala alao hery ara, miteza hiaraka amin'ny Jesoa, miteza hiaraka amin'andriamanitra amin'ity taona vaovao ty. De apetrao amin'ny fikasana rehetra, de minofa voavela heloka ianao, de manapa-hevitra an'io hoe tompo, fampitantantsika amin'ny rahalahy mantsy an'i Jesoa, fampitantantsika menada, mamakivaky ity taona ity, de manaova tahaka ny Jakoba manao hoe tsy avelako ianao raha tsy mitaya mamakivaky ity taona ity. Ho aminao ane Jesoa, vavakisika. Tompo misaotra anao zahay, fa andriamanitra be indra fo ianao, tsy avy hifandahatra aminay. Saotra tompo aloha ny tokony menao, araka ny teninao ho anay tamin'ity mofinainay ity, fa navelanao ny fahadisoanay tamin'ny taona lasa iny. Tompo, ndradray tokoa zay manamary-tena, ndradray zay ataonay ho anao no indraindranay, na zay tsy nataonay koa raha mampandositra anay aminao. Iverinay fa andriamanitra maika hitsara anay ianao, andriamanitra maika hanameloka anay. Misaotra tompo fa andriamanitra maika hamindra fo ianao, andriamanitra maika hamela heloka ianao, andriamanitra miazakazaka ty handray anay ianao. De manome toky ianao tompo fa hiaraka aminay amin'ity taona ity, de mivavaka zay ho anisam-batan'olona amariny ny teninao, fa andriamanitra azo ny rehetra iantorany ianao, ary manaiky hitantana hanao zava-baovao anay amin'ity taona ity. Amarino zany tompo fa hanao zava-baovao anay ianao, amarino zany tompo fa tsy ahafoy na asaraka anay ianao, amarino zany tompo fa mindra fo sy hampandresy anay ianao, satria mahay zavatra rehetra. Koa tsy avela anay ianao tompo raha tsy mitay anay eo mpamakivakiana ty taona ity. Jereo ny isa-tokantrano, jereo ny isam-pianakaviana, jereo ny tanindrazanay tompo, ho aizay ao aminao ihany misy ny fiainam-baovao, de ampaherezo zahay tompo, ho mpandresy mamakivaky ny taona, amin'ny anaranao Jesoa, amen.